Tianareo ve a mba ho lasa amin'ny présidence ianà afaka roa volana ny chef d'état ito sa tsy tianareo e Ivina extraordinaire natao amin'ny senarana nametrahana ny général Ravalomanana io tena mandika lalàna mihitsy raha ny article 83 84. Miarahaba isika rehetrarehetra ny atokantrano tsirairay avy any misaotratsika mbola mijanona eto amin'ny Ako Info. Resaka telo ny zavatra resantsika anio dia mikasika ny lehibeny loholona Razafy Hermanana, mikasika ihany koa fanafoanana lalam-panorenana ao amin'io mandidina ny Sénat io ihany izay napitsaharana amin'ny asany ny lehibeny sindika ao amin'ny Sénat. Ary mikasika ihany koa ny antony ny tsy mahara-dalàna nametrahana ny lehibe ny président par intérim Ravalomanana Richard amin'izao fotoana izao ary resaka ihany koa sika mikasika ny raharaha zay mafapana ao Madagasikara. Nisy mpanao gazety iray taty ivelany ny resaka mikasika ny Razafy Hermanana tamin'ireo vaovao zay mafonjafonja nandito eo amin'ny ainao manjery rehetra na radio zany na télé zany na teo amin'ny tambajotra sosialy noho ny horohoro zay natao taminy na tonga azy nandefa ny zanany nianatra taty ivelany taty aorina atsika tsy hiditra ny tenako hoe voavidy ve ilay mpanao gazety sa inona ny antony inona ny ao ambadika taty aorina niala tamin'ilay teny navoaka ny ilay mpanao gazety hoe lainga daholo reny rehetra reny fa tsy nisy horohoro tsy misy olana mikasika ny zanany ity ny pirofo izay manamarina fa dia efa nahazo avis favorable teo anatrehan'ireo sénateur sy député Andriamatoa Razafy Hermanana tany amin'ny volana Jona tao amin'ny 2 Jona 2024 ny tenany dia nangataka ny resaka tamin'ireo sénateur rehetra teo alohany ary nanomezan'izy ireo avis favorable tamin'izany faniriny hitondra vonjimaika ny Madagasikara izany. Hoavela koa ianareo hieno azy dia nareo ihany no afaka mamaly ny tenanareo hoe marary saina ve zany olona zany, mila fitsaboana tokoa hoe zany olona zany. Tianareo ve a mba ho lasa amin'ny présidence ianà afaka roa volana ny chef d'état ito sa tsy tianareo e miatsotra le fanontaniana nge efa roa volana nge sisy de fanontaniana ndray apetrako aminareo de raha tonga eo ave de tsy karakara zanako aloha na misy micro ary tena tsy rarahako mihitsy zanako tsy maintsy hojereko aloha nareo atao amin'ny Sénat zany satria dia hita fa de tena niafy nge tsika ny arahantsika na eno izy teo ny tena no ny teny hoe mety aminareo ve raha ohatra ka hitondra ny Madagasikara vonjimaika ho filoham-pirenena vonjimaika ny Madagasikara ny tenako efa roa volana ny sisy. Tianareo ve a mba ho lasa amin'ny présidence ianà afaka roa volana ny chef d'état ito sa tsy tianareo e miatsotra le fanontaniana nge efa roa volana nge sisy ny arahantsika na eno zay asa na feon'olona marary saina zany na feon'olona manao ahoana fa raha fahenonany zany tehatehaka nataon'ireo sénateur dia faly izy ireo. Normal ny anareo le fitakiana fa niango aviko aminareo kosany ty androm-panjakany ty mba anisany mba atao hoe mba manana an'izay maha izy azy ary misy mifitonina eto ary be da be malagasy metehatra amin'ity hoe fa mikorotandrotana daholo ny androm-panjakana any fa ty zany mba tena mampiso ny fitonina eto amin'ny tany sy ny firenena ka hoka mba ho tandrovatsika ohatra ny anak'Andriamaso zany le manao fanambarana kosa zany any aminay amanjery manao manala baraka ny androm-pianakanatsika everiko fa tsy mety amin'ny hoe mba fihavanana tokony tandrovana amintsika de samihafa baraka eto tsika mianakavy any fa ny antony tsy nanampiana ity ray aman-dreny iray ity ny antony tsy niresahan'ireo sénateur maro dia maro izay nitehatehaka teo ary niandry azy hitondra no tsy fantatra nahoana izy ny tsy nampiana nahoana izy no nihorohorona ary nahoana izy no atao hoe marary saina. Misy syndicat na asa ao amin'ny mandidina n'io Sénat io ihany izay mitendry ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fitondrana ankehitriny dia nanovana lalam-panorenana tao mba hanatsaharana azy ireo amin'ny asany
alohany iresako zavatra fa aloha tiako resana ity zavatra anankiray ity satria izy ireo dia miaraka amin'ny lalàna ary rehefa lalàna ny lalàna dia lalàna iny hajaina ka rehefa tsy manaja ilay lalàna dia mitsangana izy ireo anohony mahaly lehibe ny sendika ny asa azy ireo ary nohony nitsanganan'izy ireo ny tenenana an'izany no nahatonga ny filohany olona teo aloha dia Andriamatoa Richard Ravalomanana izay lasa lehibe filoham-pirenena vonjimaika amin'izao fotoana zao napitsahatra ny fitoriana napitsahatra ny amin'ny asana ireo lehibe ny sendika ireo ary natonga azy ireo nandefa ny fitoriana any Genève dia any amin'ny BIT Bureau International du Travail sy any amin'ny OIT Organisation Internationale du Travail nandefa ihany koa izy ireo ny fitarainan'izy ireo any amin'ny Parlement français, Forum parlementaire de la SADC, de Parlement panafricain, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ari anemni Parlement européen, ari awamni l'Assemblée générale des Nations unies. Zavatra sy dia azoko anatiny tia abrogation zay natao tia nanatsaharana ny lehibe ny syndicat amin'ny asany azy noho ny fitenenany zavatra marina dia zavatra misy vice de procédure ity zavatra anankiray ity ary zany hoe tsy valable ity asa nahitanareo izy ity tsy valable ity 25 octobre izy eto atindra izy 29 octobre zany hoe misy rature ity zavatra anankiray ity misy vice de procédure ity tsy valable ity zany hoe tsy afaka hanatsahatra tsy afaka hanomehery tsy manakery ity taratasy anankiray ity ary tsy afaka hanatsahatra ny asan'ireo olona ireo ary tokony mandray ny asany tsy misy atakandro reto olona reto satria ny vice de procédure eto dia misy takosina misy rature ilay daty misy ny soniany lehibe ny président filoham-pirenena vonjimaika dia ny Ravalomanana Richard eto amin'ny misy ny soniany eto dia daty 29 octobre 2023 29 octobre 2023 zany dia dimanche andro alahady tsy misy birao misokatra mihidiny birao rehefa andro alahady ary le izy mitakosina zany hoe mba tsy tenenako hoe hosika izy ity dia tsy mety satria izy tompony nanao sonia azy no manakatakosina azy eto mila mietsika ny fitsarana raha tena fitsarana tsy mitanila raha tena fitsarana tena hitsara amin'io fitsarana n'ity raha iray ity amin'ny le 8 novembre dia ity tompoko ny proof 29 octobre andro alahady no anaovana rosonia taratasy tokony hanandanja izay vice de procédure mibaribary tsy mampanandanja n'ity taratasy ity convoquer Général Ravalomanana Richard satria hoe matsika lalàna tsy manaja ny etika syndicale boka amin'ny oratsikatrana tout ça dia rapelina projet amin'ny poste définique io zany satria raha ohatra ka hoe mifanohitra amin'ilay fanambarana izay navoakaray no milazaiko dia mino fa tsy sanctionné izy efa nametraka fitoriana moa zay zany tany amin'ny conseil d'état dia tokony miakatra audience izy io amin'ny le 8 eo zay sady le 8 novembre iverenako ny resaka Razafy Mahefa ny resaka izy tamin'ny Andriamatoa Premier Ministre izay lasa filohany filoham-pirenena vonjimaika teo aloha talohany nanendrena any Andriamatoa Ravalomanana Richard ny resaka izy ny Andriamatoa Razafy Mahefa eromanana tamin'ny Andriamatoa Premier Ministre Christian Tsay mikasika ny indemnité na ny fanampiana zay omenana ireo loholona ireo izay resaka vola mitantina 1 milliard Premier Ministre ny resaka tamin'ny Andriamatoa lehibe ny loholona ity ihany no lasa nitondra ny fitondrana filoham-pirenena vonjimaika ny aratsika nahitsy zany tany amin'ny 2 juin 2 jona
3 Iandriamatoa Razafy-Maefa dia niteny teo alohan'ireo sénateur rehetra hoe mety aminareo ve nitondrako ny Madagasikara ho lasa filoham-pirenena vonjimaika ny Madagasikara. Efa 2 volana sisa hoe ny tenany. Zay midika hoe vonina izy nitondra ny Madagasikara. Taloha lavitra navitany filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina Montany dia efa niteny ity filoha zay tokony filoham-pirenena vonjimaika ity nitondrany ny Madagasikara. Kilanjo ny premier ministre zay niresahany any mikasika ny indemnité sy ny vola hoy indemnité ho an'ireo olona reo sy zay olana kelikely interne ao zay nitadiavana vahaolana no lasa filoha ny Madagasikara vonjimaika. Tonga teo premier ministre tamin'ny talata dia hitanareo ngamba efa nijanona tao amin'ny salon d'apparat tao izy nandrisina antsasakady liany resaka zay dia nazavako aminy za hoe mba mitaraina ho ampiasa amin'ny mba tokony hijerevana ny solom-piaina koa satria na dia tsy droit aza le izy efa mba nazatra mipiasa mandray andreny isaky mifarany taona dia efa mba nanaiky hoe sarotra le mandalo fotoatsarotra ny firenena ka mamana ona amin'izao misy atsika izao mba inona ny azo atao fa ry zareo saika hitokona atao amin'ny salle de séance zao dia mba nitenenina dia hoe alao ataonay ny amparkina ary le izy ve ozy izy nisy an'izany eno mitokona ho ampiasa ato io 1 milliard io anso ny avy ko any amakany amin'ny premier ministre lasoalabesinakely taratasy ho any amin'ny premier ministre io zany le vola ho ampy atsika dia mahazo daholo amin'ny personnel permanent 576 millions d'ariary io efa ankoro io zany efa afaka maro ny soniaviko mety nanenjika ny conscience n'Andriamatoa Razafy-Maefa ngamba ny antony tsy napietsika anazy tamin'le roiroy nisy teo mikasika an'le fandraholana sy ny rehetrarehetra dia nampiantso mpanao gazety izy zao ny zavatra namjoa zao ny zavatra nahazo ana ka zay natonga na niteny hoe tsy afaka mitondra ny Madagasikara amin'ny antony manokana. Ny antony nitenenany an'io misy dika nitenenany le antony manokana io. Taty aorina na voavidy na tsy voavidy ilay mpanao gazety izay niverina tamin'ny tenina lohakany hoe lainga daholo reny fa tsy nisy nampiororo azy novaina ny lalam-panorenana tao amin'ny oloholona io na tonga nametrahana ny Andriamatoa Ravalomanana Richard ho lasa filohany loholona aveo lasa filohany filoham-pirenena vonjimaika ny Madagasikara. Am'izao atsika miresaka zao dia tsy manana président Sénat zany hoe mikorotana ambony ambany ao amin'ny Sénat am'izao fotoana zao raha araka nyty resaka nataony Razafy-Maefa tany amin'ny 2 juin ty dia manana lalana feno ny tenany handray ny asany ho filohany Sénat tsy misy atakandro ihany koa satria betsaka ny lalàna voaitsakitsaka tao anatin'ny ty fametrahana ny Andriamatoa Ravalomanana Richard ity raha araka ny article 83 84 izay hoenotsika kely ny feony tiola ty alako tsiny satria novaiko ny feony mba tsy ananany olana amin'ny sécuritény ny zavatra ao Madagasikara moa rahantsika mahita sy rahantsika maheno fa zay mitendry masa mitena masa manohatra dia na izy miala amin'ny asa na izy any amponja na izy pire noho izay. Io moa zany dia fanlazaiko hatramin'izay na tamin'ny mpanao gazety raha samy hoe tena tsy ara-dalàna io fa fanitakitahana lalàna zao tena fanitakitahana lalàna io ary misy tena appui ataon'ny zareo ao anaty tena mandaka loatra le fanikan-dalàna zany ary naneresaka le hoe fivoriana extraordinaire natao tao amin'ny tenarany nametrahana ny général Ravalomanana Richard io tena mandika lalàna misy raha le article 83 84 ny constitution mijerena fataka baroa misy eto tsisy manara-dalàna zany eto nakely ary izy efa retraité amin'ny anankiray fa izy koa tena efa mametraka mihitsy hoe zay tiany atao no atao zay tiany atao no atao satria lalaoviny fotsiny zany le prérogative ny ACC araky le voalazany administration ny constitution hoe tsy azo ivalozana. Raha araka ireo vice
de procédure rehetra misy ireo a ireo lalàna vohitsakitsaka rehetra misy ireo a dia tokony andriamatoa hery manana razafy mahefa no manana andraikitra feno hitondra ny loholona hitondra any Madagasikara vonjy maika zavatra fahatelo farany resako de mikasika ny raharam-pirenena ao Madagasikara ao satria ny arahantsika mahita fa efa misy namoizana ho ain'olona ny ao Madagasikara de tia ametraka fanontaniana zany mikasika an'ireo candidat maromaro ireo a indrindrandrindra mikasika an'ilay candidat anankiroa izay mitovy olana mitaky vahaolana tokana dia ny candidat numéro 3 sy ny candidat numéro 13 izay teneniko ombenombeny fa olona iray ihany na ny couleur na ny loko politique na ny isa ampiasainao anatin'izany politika zany izay tenenako foana hoe tsy nataotao foana nanomezana azy ireo an'io isa 13-3 io na ny couleur zay tsy mifanalavitra io mba hiparitahan'ilay vato sy anatanterahana bontoly fotsiny am'izao ny fitondrana satria raha tsy maro ny candidat zay tsy manaika zaran'izy ireo misy candidat anankiroa miaraka amin'izy ireo zany hoe hahafahan'izy ireo manatotosa izany a fifidianana izany eto zany a mitaky sika ny tsy ilatsahany fitondra ny tsy ilatsahany candidat anankiray a izay ray manana ray aman-dreny gasy fa mizaka ny zom-pirenena vahiny dia ny candidat numéro 3 ny candidat numéro 13 indray a izay a gasy manana ray aman-dreny gasy ihany koa izy a manambady vahiny izay mitaky nangataka ny izaka ny zom-pirenena malagasy a saingy fa tsy nomena tsy nahazo tsy adalany fitsarana no mbola tsy nanome ny nationalité malagasy andro rehetra reo fa raha une fois raha sanatria ohatra lany andriamatoa zay mizaka ny zom-pirenena frantsay candidat numéro 3 vitatreo Madagasikara territoire français territoire frantsay i Madagasikara raha lany ny candidat numéro 13 angataka omena ny zom-pirenena malagasy ny vadiny zay o première dame vazaha be no azo ny ananany Madagasikara io ndray kosa de porte ouverte afahan'ireo vahiny rehetra reo a haka ny zom-pirenena malagasy na izany karano na izany sonoa na izany vazaha porte ouverte afahan'ireo olona reo izaka ny zom-pirenena malagasy zany a dia tsy hisy intsony Madagasikara ny tany kely izay ananany malagasy dia ho alainy eny aminy toy ny ireo tany rehetra izay héritage colonial izay tsy tokony ho an'ireo mpanjana tany ireo akory ilay mpanjanaka efa maty efa ela tsy fantatra tsony na ny namany na ny havany no miverina any Madagasikara maka an'ireo toerana reo amin'ireo malagasy zay tompo tany fa raha sanatria lany izy roa ila reo vita tanteraka Madagasikara tsy afaka ny iteny na inona tsy afaka ny taky zao moa tsika efa tsy misy raha tao ny fitakina tsy misy ny liberté d'expression tsy misy zany bafoué tanteraka ny lalàna bafoué tanteraka ny afahana mitaky nefany raha ny tokony ho izy a mizaka ny zom-pirenena frantsay ilay olona dia tokony lalàna frantsay ny miasa raha amin'ny lalàna frantsay ny miasa liberté d'expression tsy afaka bafoué na tsy afaka hitsakitsahana afaka miteny malalaka ny olona fanampina fiarovana ny vahoaka ny tokony ataon'ireo forces armées ireo de za zany mandinika hoe misy zavatra anankitelo ny azontsika atao ao anatin'izany rehetra zany tia moditra ny Frantsa isika nefa tsy mafoe ny Frantsa maninona mo raha tonga de omena ny Frantsa Madagasikara de ho lasa territoire frantsay izy am'izay ho voara-maso ny resaka corruption tsisy tsony reo halatra rehetra reo saingy ho sarotra kokoa amintsika zay satria na ny resaka tany fananatany am'izay de ho lafo vidy mety ny resaka sosialy mety ilamina fa tsy mety amintsika malagasy zany raha tsy mety amintsika ny territoire frantsay esorina daholo reo suppôt ny Fransa rehetrarehetra reo dia na ny olona manana nationalité frantsay na ny olona mialokaloka ao amin'ny mialokaloka ao amin'ny Frantsa mbola eo reo gardien de patrimoine français ireo mbola eo reo élite
vitsy anisa ireo zay milalao an'i Madagasikara izay gardien patrimoine ny France esorina daholo reo rehetrarehetra reo. Avelao amin'izay tena gasy ray gasy reny, tsy misy ifandraisana amin'ny Europa, tsy misy ifandraisana amin'ny vahiny no hitondra ny Madagasikara. Izy anao afaka manao an'izay ray aman-dreny ara-drazana izay efa hita fa mizara roa amin'izao fotoana zao divisé. Misy de tena ray aman-dreny ara-drazana tena masa miseho mihitsy no amin'ny resaka politika. Zao ane ny olana amintsika. Politique de race nkeny miasa ao Madagasikara. Politique de race io frantsay nametraka an'io. Zany hoe misy race inférieure. Izay natokana izy ireo any amin'iny sistany iny zay manana limite ny fitondrany, ny afahany mitondra ao Madagasikara. Misy ny race supérieure, izay no volavolainy izy ireo ihany hoe hitondra sy contrôle ny Madagasikara satria zay no miambina ny harenany France. Politique de race mahatonga antsika sarasarahana, mahatonga ny ao afovoatany zay sarasarahana, mahatonga ny aty amin'ny sisany zay sarasarahana. Foko zany tsy zavatra tsy misy teo Madagasikara. Olona iray Madagasikara, iray ihany malagasy, tsy nisy resa-poko tao fa rehefa tafiditra ireo vahiny na ny arabo na ny frantsay na ny européenne na iza no volovolena tao Madagasikara ilay foko. Nampidirina amin'izay rehefa nisy ny fanjanahantany, nampidirina ny resaka politique de race, na ny politika na foko, mba hizarazarana, mba mora ikontrôlena ny Madagasikara, mora ikontrôlena ny harenan'izy ireo. Hitatsika zany amin'ireo adiady politika, adin'ireo candidat sasany, adin'ireo mpanakanto izay zarazaraina ihany koa mba hafahana mikontrôle tanteraka azy ireo. Zany no antsoina hoe politique de race. Ary zany mahatonga amin'ny teny foana hoe le solidarité le olona, aza manaiky ho sarasarahana, aza manaiky ho sarambazana, gasy de mitovy daholo, aza manaiky hoe ho ao avela, ho ao amin'ny capitale, ho ao amin'ny afovoatany, ho ao Antananarivo irery ihany no anao ny fitakina ho atsika rehetra, ho an'ny taranaka atsika no hitakina. Raha hitaky irery ihany ny ao Antananarivo, inona ny antony tsy hitsanganany any amin'ny sistany? Fitakina ho anareo ny hitsanganan'ireo olona reo. Tsy hiditra ny tenako hoe ny iarahan'ireo candidat reo fe ametraka olona iray, tsy miditra amin'izany. Raha tsara zavatra zay moa maninona? Tsy hitako zay maharatsy amin'izany. Ireo olona reo samy manana ny politika fa nataon'izy ireo mihitsy napiaraka ny heriny satria mba hitaky zavatra tokana. Ny eto ny olana sy ny ady hiatrehana eto zavatra ray, dia ny ialana amin'ny mpanjanaka, mba tsy hitsabatsabany mpanjanaka, iverenany le territoire frantsay, zavatra tokana. Zany hoe ny adversaire eto anankiray ihany, dia izay. Fa ny zavatra tokony iarahana kosa, iarahana manao izany fitakiana izany, ny akora rehetra ny any amin'ny sistany. Aiza ny vidiny lavanila am'izao, aiza vidiny jirofo am'izao, manao ny vidiny kafe am'izao, rehetrarehetra ny harenany aminareo any amin'ny sistany, tokony miaraka mitaky. Fa tsy avela ho izy ireo rery ihany. Zay le balance teneniko foana hoe ny mila mitovy tantana, le équilibre. Mila mitovy tantana le équilibre. Fa raha sarasarahana isika hoe zay tsy araka aminareo avoatany fa misy an'izao, zay kosa tsy araka aminareo, tsy mety, tsy ho tafavoaka isika fa de ho eto ihany. Ny raha misy androany mbola iverina indray, afaka 5 taona, afaka 10 taona, afaka 100 taona, 200 taona, le ho eto foana isika. Toraka zany ireo milaza azy tia tandrazana, ireo milaza azy miady ho an'ny tandrazany tia tandrazany. Raha tsy mampikambana ny heriny, tsy possible ny ho tafavoaka. Conclusion zany satria lava loatra, betsaka ny lalàna bafoué, betsaka ny vice de procédure ao anatiny ty fametrahana ny fanonganana any lehibe ny sénateur azy tsy hitondra, betsaka ny fanaratsiana, fampiororona nisy taminy ny arahantsika na eno fa dia ny tena no miteny hoe mety aminareo fa nitondrako any Madagasikara tany amin'ny volana Jona zany, efa niomana izy hitondra. Ary ty feo oronapeo navokako anareo tia, na ny journaliste tia ivelana tsy manana an'ity.
tena korery ihany no nanana an'ity satria niady mafy aho tamin'ny investigation zay nataoko mba ahafahako manaseho ny marina ho atsika satria raha mahita ny zavatra misy eo Madagasikara mikasika an'ireo abrogation nanatsaharana asa ireo olona ireo dia vice de procédure mitohaka amin'ny tenda ity ianao nanao sonia dia nanao rature diso ny daty nataonao ao 25 ery amin'ny tampon anankiray ery 29 atia andro alahady dimanche andro tsy fiasana zany hoe tsy valable ity zany le antsoiny filopirenena candidat numéro 3 hoe bout de papier ity bout de papier anankiray ity tsy manakery mila mandray ny asany ireo olona zay natsaratra nareo amin'ny asany zany hoe raha tokony hoe zany amin'ny alatsinainy tokony efa iverina andray ny asany ireo olona ireo mbola iresaka mikasika an'io mandidina an'io atsika ny dépense rehetrarehetra ny halatra fanodikodinana volam-panjakana ao Madagasikara fa raha tonga dia ho resako eto daholo dia lasa tsisy suspense aleo asina suspense amizay mba nona sy magetaeta nareo ahafantatra ny raha misy eo Madagasikara misaotra antsika nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manome fotoananao ndray tsy ho ela eto amin'ny Ako Info ihany dia manao manome ny veloma mandram-piona atsika rehetra veloma daholo tompoko